On arrive, monsieur, c'est allez la caméra. Taxi be mpitatitra pikarama mijery matso maro no tonga teto Mahamasina androany maraina. Olon-tsotra, renim-pianakaviana, ray-pianakaviana avy fahalalan'ny fahasahiranana ka zara ary mahita vola kely amin'ny fety tahak'izao. 3 ariary isan'olona ny vidiny tehaka ho an'ny filoham-pirenena. Any fandehanana le hoe mila sarikety andao dia mandeha zay. Fa voasa zany nareo androany. Voasa zay fa misy lehibe mitondra anay. Tonga maraina. Tonga maraina. Tonga maraina makatike. Misy tike zany. Tike nanana sakafo. Ay, nanana vary hono. Solon-tsakafo fa tsy hoe nanana vary. Fa tsy hoe vola. Vola 15 000 hono solon-tsakafo. Ankoatr'ireo olona ny Karamaina, notaterina ihany koa ireo mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana ho tonga eto Mahamasina. Mandeha mangingina ety an-jaridaina Mahamasina sy atambarina indrindra ny fakananaran'ireo zay tonga. Pianatra ny ampisy ambo manaraka. Adiny azy fara latsinainy ambo motabile va raha hoe tsy mbola tabile zany. Mbola tsy rarany zao. Iza zany tsy maintsy tonga aty. Maintsy tonga aty zany tsika. Izy amin'ny denaty mianatra denaty Anjombe. Mpianatra, olona voakarama no mameno kianjan'ny Mahamasina. Marika izany fa efa tsy mambaoka intsony ny filoha ka matahotra ireo tena vahoaka malagasy izay efa tsy mankasitraka intsony ny fitondrana amin'izao.